Ampitsikina no iarahako aminao amin'izao takarivany alarobia izao miarahaba tompoko. Alohany hanomezana ny mety ho toetry ny andro dia tianay ny mampatsiahy antsika rehetra hoe raha pitso fahavalo ny volana desambra no ankalazaina ny andro maneran-tany ny toetr'andro. Any Antalahany no ankalazantsika izay ary mandritra ny 3 andro be izao. Etsy andaniny ny Meteo Madagasikara dia mandray anjara mavitrika ao anatin'io hetsika io. Eo aloha ny fametrahana ireo station météo izay ahafahana mitily ny fivoaran'ny atmosfera any amin'iny Antalahiny zany. Etsy ankilany ihany koa dia misy ny famelabelaran-kevitra arahina dievitra ary ny tranoheva izay ampiratiana hoe ohatry ny ahoana zany fiovan'ny toetr'andro zany, manao ahoana zany eto Madagasikara, inona ary no zavatra tokony ataontsika tsirairay avy satria isika rehetra dia tompona andraikitra ao anatin'izay. Raha iverina amin'ny toetry ny andro amin'izay ary isika dia ny mandrafitra azy dia saika alizay malefaka tsy maro toerana trano no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara. Raha pitso vao maraina ary dia saika ho maina ny andro manerana ny nosy amin'ny ankapobeny. Somary isy andian-drahona fotsiny eto amin'ny ilan'ny atsinanan'ny afoatany sisan'izay saika hifandimby ny rahona sy ny masoandro. Ny takariva azo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny ilan'ny andrefan'ny Madagasikara aty, toy izay ihany koa ny any amin'ny faritry Sofia iny ary ny ilan'ny andrefan'ny afoatany tsy mahazo ny Analamanga. Sisan'izay dia itoy ho maina hatrany ny andro. Raha ny vinavina ho an'ny maripana 10 degré Celsius no ambany indrindra any amin'iny vakinakaratriny hatrany ary ny kisaka nandeha any amin'ny toerana mahazatra indray ilay vinavina ho an'ny maripana ambony indrindra raha tamin'ny omaly talata izy tany amin'iny faritra atsimo andrefan'iny dia izao izy any amin'iny maheva tanàna iny indray. Dia raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara ianao toy ny mahazatra ho an'ny reto firenena vitsivitsy ireto dia any Paris mandrahona ny andro, ny any Milan miiba 2 degré Celsius ny maripana ambany indrindra fa miposaka ny masoandro. Ny any Johannesburg any moa dia andrahona ihany koa ny andro, ny any Nairobi sy Bangkok dia samy ibalika daholo ny andro. Ho andro nosy manodidina antsika dia ny any Maurice zao dia norana arain-kotroka, ny any Comore dia saika ho malomaloka ny andro, ny any Seychelles indray dia sy any La Réunion any dia saika ibalika ingabe masoandro. Dia izay indray ny fandarantsika mino fa tadiditsika hoe isaky ny fahavalo ny volana desambra zany no ankalazana ny andro maneran-tany ny toetr'andro. Dia mirary alina mahafinaritra ho antsika rehetra.